Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Un groupe animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Olona miisa telo no namony ainy ary fito tsy hita popoka atao amin'ny faritra atsimo vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Jasmine raha nitatitra farany avy amin'ny BNGRC. Tafekatra fito amby 90 io rehetra bono amin'ny distrika miisa telo any amin'ny faritra atsimo andrefana. Manodidina ny tamin'ny 7 ora maraina teo no nivoakan-dranomasina ity rivodoza ity. Nandritra ny feonan'ny filoham-pirenena tamin'ny taleparitry ny UNICEF ny maraina teo teny amin'ny lapa-panjakana ny Avoloha no nitondran'ny filoha fanazavana mahakasika ny vokatry ny valanaretina COVID-19 teto amintsika ny ahitany tany amin'ny faritra atsimo ary ny rivodozan'ny fanisy teto amintsika tamin'ity taona ity. Taorian'izay naneho ny fahavononany anohana hatrany any Madagasikara ny UNICEF. Tsy maintsy hiakatra ny saran-dalana na ho an'ny zotra nasionaly na ireo fitateram-bahoaka eto Antananarivo sy ny manodidina raha toa ka miakatra ny vidin-tsoloka raha ny fanatetina natao androany. Izy ny fandiniany raha ny tompona andraikitry ny fitaterana samihafa miaraka amin'ny ATT sy ny ministera amin'ny fandaminana mahakasika izay. Nisy indray ny fitokonana nataon'ny mpianatra teny anjerimanontolo tamin'ity androany ity. Sampam-pianarana maro no nitambatra ary samy L1 avokoa. Fitakiana vatsim-pianarana no antony fihetsikehtsehana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, ny aiky androany nitafika Ukrainiana fa tsy voatohitra ary manjaka ny atsinanan'ny firenena izy ireo ny Rosiana miaraka amin'ny faritra toan'ny Donbass sy Kharkiv. Etsakilany mitady ny amaizana ny Rusia ireo izay manomboka mampitsahatra ny famatsiana gazy amin'ireo firenena maro ankehitriny ny vondrona Eropeanina. Ary rao vetrara ny andindininy mahakasika ireo. Finaritra tompoko lasa tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny École TV Kamanasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia olona roa no namony ainy raha toka 12 amin'ny zatony tramona hatramin'ny maraina teo taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Jasmine atao amin'ny faritra atsimo andrefana raha nitatitra vonjomaika avy amin'ny BNGRC Abraham Randriamanana. Niteraka fahavoazana maro tany amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara ny fandalovan'ny rivodoza Jasmine raha nitatitra vonjomaika avy amin'ny BNGRC. Isan'izany tao amin'ny faritra atsimo andrefana hatramin'ny androany tamin'ny 10 ora sasany maraina. Roa ireo fantatra fa namony ainy tao amin'ny distrika ny Toliara-Voaloha. 12 kosa ireo trabona izay mitsinja raha mitokatrano 730. Raha toka 10 ireo toeram-ponenana rava tanteraka ary 20 ireo nahita pasimbana. Etsy ankilany, raha niantotanisa voaray any an-toerana, niakatra hotely ireo namony ainy ao amin'ny distrika ny Toliara-Voaloha. Raha toka 10 ireo naratra. Dimy hafa kosa ny tsy hita hatreto ary 30 ireo trabona. Maherin'ny zato kosa ireo tafo lasan'ny rivotra raha ny angom-baovao avy any an-toerana hatrany. Olona miisa roa kosa ny tsy hitan-dranomasina tao Morombe. Mitohy ankehitriny ny fanaovana ny tombana ny fahasimbana sy ny fahavoazana navelan'ny rivodoza Jasmine. Foana avokoa nanomboka androany maraina ny filazana loza manambana amin'ireo toerana manamorona ny renirano fiherinana ao amin'ny faritra atsimo andrefana raha ny fanambarana navoaka ny Meteo Madagasikara. Tao amin'ny faritra atsimo atsinanana no nivoaka an-dranomasina ny rivodoza Jasmine raha ny fanazavana. Talohan'ny voan-dranomasina zany efa tena somary efa potika tanteraka ilay rivodoza dia ataontsika hoe sisa andraona zany no nivoaka tany an-dranomasina, nitambatra ihany koa tao amin'ny rindrin-drahona na front zany ny fiantsoana azy ao atsimon'ny Madagasikara ao zany ilay andro ratsy. Rehefa lasa mitambatra amin'izay rindrin-drahona zay izy dia amin'ny ankapobeny zany zao ny tsioka atsimo indray no tena mamely ny faritra atsimo amin'izao fotoan'izao. Midina be ny maripana, mafy ny rivotra ho anamoritsiraka ao anatin'izay. Misy araka izany ny fampitandremana zany ho ana mpampiasa ranomasina, ho an'ny moritsiraka sy ny mafy ny rivotra ihany koa anatin'izay satria dia tena mbola hita taratra izay zany atao anatin'ny roa andro avy eo. Iveriny amin'ny laonina amin'ny ankapobeny toetrandro manerana nosy ankehitriny raha nambarany avy eo anivon'ny Meteo Madagasikara. Vinavinaina hifarana amin'ity volana aprily ity kosa ny saison siklonika sy ny vanim-potoam-pahavaratra raha ny fanazavan'ny mpamantatra ny toetrandro. Raha nitatitra farany izay navoakan'ny BNGRC moa ny hariva teo dia olona miisa telo no namony ainy raha toka 7 ireo tsy hita popoka.
Fananiuzatsika ny vaovao kosa indray dia nandritra ny fihaonan'ny filoham-pirenena tamin'ny talepatry ny UNICEF ny maraina teo teny Avoloha no nitondran'ny filoham-pirenena fanazavana mahakasika ny vokatra ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara ny entany any amin'ny faritra atsimo ary ny rivo-doza mifanesy teto amintsika ataorian'ny fihaonana nanamafy ny fanohanana ny Madagasikara ny UNICEF ny alarana efizao. Androany no raisin'ny filoha Andry Rajoelina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny talepatry ny UNICEF na ny tahirim-bola ny firenena mikambana ho an'ny ankizy misahana ny faritra Antsinanana sy Antsimon'ny Afrika. Manoloana ny fiatraikan'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara, ny fiovaovan'ny toetrandro ary ny fandalovan'ny rivo-doza 4 eto anatin'ny iray volana tamin'ity taona ity. Tonga nijery ny toedrara misy eto Madagasikara, ny talepatry ny UNICEF sy nidinika ny fanampiana ilain'ny Madagasikara. Je pensais qu'il était important que je vienne porter Iveriko fa zava-dehibe ny fahatongavako eto anio mariky ny firaitsankinan'ny UNICEF fa indrina ny fijeriko ny toedrara misy aty an-toerana ka ny filoham-pirenena ny afaka mamaritra ny toe-java-misy ankehitriny mahita izay raharam-pahamehana ahafahana manamafy ny fifanarahanm-piara-miasa eo amin'ny rotonta. Afa-po izay tamin'ny fahenona ny fanatsarana ny fisitrahany vahoaka ny rano fisotro madio fa teo ihany koa ny tetika salavitresaka napetraka ny fitondram-panjakana izany no teboka noresahinay nandritra ny fihaonana androany. Les questions d'accès à la protection sociale. Voilà donc les éléments sur lesquels on a échangé ce matin. Manamafy ny ahitany any amin'ny faritra Antsimony Nosy ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao ka isan'ny teboka noresahina nandritra ny fihaonana ny fitadiavana vahaolana maharitra manoloana ny ahitany any Antsimo. Teo ihany koa ny fijerevana ny ezaka efa vitan'ny afanjakana malagasy sy ny tetika sahakasaina apetraka. Dans le sud, oui, non seulement il faut intensifier les actions. Mila mafisina ny ezaka tao any amin'ny faritra Atsimo Nosy hanamaivana ny fahasahirana ny mponina ny an-toerana. Fa ny zavatra nanamarika indrindra dia ny jery lavitra izay ho apetraka ny filoha, ny hoe tsy hiverina foana ny asa izay efa natao teo aloha. Zava-dehibe ny fametrahana toerana ny rano paikady maharitra amin'ny ady amin'ny ahitany sy ny tsy fanjarian-tsakafo ho an'ny mponina. Fa eo ihany koa ny fambolena sy ny fiompiana. Ahitany izay efa nisy nanomboka ny taona 37 ka fotoan'izao hitadiavana vahaolana maharitra. Qui vont permettre de contenir ces chocs qu'on a vécu cette année. Nandritra ny fihaonana no nanamafisany fa anohana trany any Madagasikara ny UNICEF indrindra amin'ny sehatry ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana na amin'ny fanohanana na amin'ny sehatry ny fampandrosoana. Miantso ireo mpiara-miombonantoka any Madagasikara kosa ny UNICEF ifanampy amin'ny fanjakana malagasy amin'izany. Lafa mavao hafa kosa indray dia tsy tokony eneny ny fitsarana ho ny SMM no lasa sakana amin'ny fanatanterana ny didim-pitsarana raha naneo ny heviny mahakasika ny ilay raha atsitany eny Andraharo. Araka izany dia manao ontsoavo amin'ny tompony anaikitra izy ireo kaito Andratsilavo. Mahakasika ilay raha atsitany eny Andraharo naneo ny heviny ny SMM na ny sendikany mpitsara eto Madagasikara. Misy ireo fepetrapetraky ny lalàna mahakasika ny fampetona ny didim-pitsarana ka tokony arahana. Aokare tsy ho avato anatiny amin'ny fitsarana no lasa sakana indray ho amin'ny fanatanterahana zany didim-pitsarana zany fa tantandalà Madagasikara dia aoko tokony rehefa didim-pitsarana tsy maintsy tanterahana dia tsy ahato ka ireo zavatra izay voarainay nisy moa vaovao izay navoakan'ny Coltivie dia tsapa izy fa tsy mifandraiky amin'ireo fepetra izay napetaka. Dia mbola mana averiko anteriko ny teniko hoe manao antsoavo aminareo tokony andraikitra ambaratongana enenenena zany miainga avy any amin'ny garde des sceaux ministre de la justice hatramin'ireo tony mpampanao lalàna ambony tony mpampanao lalàna amin'ny resaka fanatanterahana didim-pitsarana io mba tsy ho avato anatiny zany hoe atao anatin'ny fitsarana no lasa sakana amin'ny fanatanterahana izany didim-pitsarana izany. Ankilany tsy tokony isy fitsabahana amin'ny raharaham-pitsarana sy ny asan'ny mpitsara hoy ny eo anivon'ny SMM izay nampatsiahy ihany koa ny fanehoan-kevitra nataon'ny filohan'ny anteny miarandoolona tany Mahajanga mahakasika ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna nahiditra amponja. Ny andrasanay atao amin'ny sandika mpitsaran'ny eto Madagasikara zao mikasika ny zavatriny tsy te aheno intsony izahay hoe filohana androm-panjakana tsy atao nivo fitsarana no manao zavatra tahaka ireny. Dia faharoa manaraka an'izay aoka samy anaja fotsiny zao ny tandrifina ndraikiny
izay moa zany tsy mitady hoe excuse na inona ao anatin'ly satria rehefa mipetraka fotsiny fanajana ny tandrifim-pahefana sy ny tandrifina-ndraikitra eto anivon'ny tasy fanjakana dia mazava ny lalakombana fa aza itikidirana ny raharaha-pitsarana. Farany nampatsiahy ny raharaha rehavana Michel ihany koa ny SMM ary mitaky hatrany ny hanohizana ny fanadiadiana mahakasika ny nahafaty io mpitsara io. Fa mila maka lesona amin'ireo firenendehibe mahakasika ny demokrasia Madagasikara. Isan'ny tsy ampy ao anatin'izany ny fampandraisana anjaran'ny vahoaka eny fotony. Hoy ny filohan'ny groupe d'amitié parlementaire à Chine Madagasikara, Yves Richard. Ny fampandraisana anjaran'ny vahoaka eny fotony ahafahana mamolavola lalàna mifanaraka amin'ny zava-misy, mialohan'ny fandaniana azy ho an'ny tombotsoan'ny be sy ny maro. Izay ny loha hevitra nentin'ireo parlementera malagasy ho voaboasina nandritra ny dinika manodidina ny demokrasia. Ny aran'ireo parlementera sonoso ireo parlementera amin'ny teny frantsay aty Afrika. Antsika manokana fampandraisana anjaran'ny vahoaka dia amin'ny alalan'ny référendum, amin'ny alalan'ireny fangalana tsoakevitra isan-karazany ireny, ao ihany koa ny pétition. Reny zany no tambatra ary izay ny tokony ho izy amin'ny asan'ny solombavambahoaka, tsy hoe mandany fotsiny fa tena miaino ary miainga avy any fotony mba ho tena ny zavatra ilain'ny vahoaka no avadika lalàna. Hitantsika fa na ny firenena nieritreretintsika aza fa hoe firenena jado na ny firenena sinoa dia io fa miresaka ny zany demokrasia zany sy ny fahafahana miteny eo anivon'ny firenena sy ny fampandraisana anjara ny vahoaka rehetrarehetra tsy akanavaka. Ankoatra ny fampandraisana anjara ny vahoaka amin'ny raharaham-pirenena, misy fiantraikany goavana amin'ny fahamarinany toerany fitondrana sy ny fametrahana ny fampandrosoana ny fanitsakitsahana ny demokrasia. Antonona namafisan'ireo parlementera malagasy ny mazava-dehibe ny dinika izay nandraisana lohahevitra efatra lehibe. Donc ce séminaire de 2 jours nous allons aborder donc lohahevin-dehibe efatra no jerena nandritra ny fikaonandota ao anatin'izay 2 andro izay. Voalohany ny feon'ny vahoaka manoloana ny raharaham-pirenena, ny mahakasika ny fahavitrian'ny vahoaka mandray anjara amin'ny raharaham-pifidianana, ny fampanajana ny resaka demokrasia amin'ny ankapobeny ary farany ny resaka fampandrosoana manoloana ny zava-misy diavin'ny firenena ankehitriny. La réalité nationale. Ny farany androany ny dinika ny arahan'ireo parlementera sonoso ireo parlementera avy amin'ny firenena 220 miteny frantsay ny resahana mahakasika izay fanatsarana ny resaka demokrasia izay. Manoloana ny toedra raha-pirenena sy ny fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny amin'ny takiny anatanterahana ny fikoanan-doha-pirenena ny fanorenana ifotony an'i Madagasikara. Atsekina intsony hoy izy ireo ny sin'ny krizy ara-sosialy, ara-toekarena, indrindra ny ara-politika. Gaetan Andriatsilava. Ho fikatsahana vahaolana eto Madagasikara ka tsy hiverenan'ny krizy ara-sosialy, ara-toekarena sy ara-politika, nanao fanamarana ny eo anivon'ny FIAM na ny fanorenana ifotony an'i Madagasikara ka mitaky ny anaovana fikaonan-doha-pirenena. Tsy misy afa-tsy ny fanorenana ifotony amany olana ara-sosialy sy ara-toekarena mialohan'ny atrehanan'ny fifidianana hoy izy ireo no vahaolana. Ho fanatanterahana izany ireo ray aman-dren'ny mpiangonana eo anivon'ny FFKM no hitarika io fikaonan-doha-pirenena io. Dia nangataka moa ny FIAM hoe ny ray aman-drenina be mpiangonana FFKM no nitarika azy. Ary efa nisy fifampidiniana nataon'ny FIAM ndiaraka tamin'izareo. Nambaly somasara izareo ary mandinika ny zavatra rehetra tokony halavrary an'izany hoe fionam-be-pirenena izany. Mampitaraina ny mponina ankehitriny hoy izy ireo ny fahefa mividy miteraka ny fitotongana ny fiainam-bahoaka no ny fiakara ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ny fikortanana misy amin'ny sehatra ny fampianarana manomboka amin'ny ambaratonga fototra hatreny amin'ny ambaratonga ambony, vokatereo fitakiana samihafa, ny tsy fahafahan'ny vahoaka mitsaboteny eny amin'ny hopitalim-panjakana no ny alafo ny vidim-panafody, ny tsy fandriampahalemana manerana ny faritra 320 na andrenivohitra na ambanivohitra, ny tsy fanajana ny tanitandalana sy mandala ny demokrasia ary indrindra ny fanjakana tsara tantana. Sarotra ny anarana ireo raha toka ny zava-misy teo aloha no iainantsika eto Madagasikara indray. Ary mapiditsika izy ny firenena raha ohatra ka amin'izy zava-misy amin'izao fotoana izao sy ny zava-misy tamin'ny fotoana farany rehetra teo manaraka teo tamin'ny fifidanana raha mbola reny no averina. Dikan'izay mapiditra amin'ny vahoaka malagasy amin'ny krizy. Ny FIAM tompoko
dia sy manaiky mihitsy ampidirina ny vahoaka malagasy amin'ny raha mandrika fa tsy maintsy fifanarahana mazava tsara amin'ny maha malagasy atsika no atao mandray anjara andany daholo ny fitondram-panjakana mandray anjara amin'izany ny solotena ny vahoaka malagasy rehetra ny mpanao politika rehetra manandanja amin'ny fanarenana ny firenena ny fametrahana ny filaminana sy ny fitonina ara-politika tokony ho vonina ary andray anjara amin'izany avokoa ireo hery-velona rehetra maniry ny alan'ny Madagasikara amin'izao fanitrana lalina izao. Mitaky ny mangarahara sy ny fampiarana ireo fifanarana iraisam-pirenena mahakasika ny fitantanana ny arena kibon-tany eto amintsika ny fiarahamonim-pirenena tokony tafiditra ao anatin'ny kôdy minier vaovao izany hoy izy ireo katao andratsy lavatra. Nanatanteraka hetsika teny Antaninarenina mikasika ny fitakiana famoahana ampahabe maso ny fifanarahana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny orinasa mpitrandraka ny fiarahamonim-pirenena publier ce que vous payez nanao fifanarahana ary niditra ho mpikambana amin'ny fitantanana mangarahara ny are-pirenen'ny Madagasikara nanomboka ny taona 2024 ka tokony aneo izany amin'ny vahoaka malagasy. Ao anatin'io norma ITE io izay fanafoezana azy ao anatin'io misy hoe Madagasikara dia tsy maintsy mamoaka ampahabe maso ny fifanarahana izay ataony eo amin'ny orinasa mpitrandraka iray sy ny zareo zany ohatra amin'izany ny fifanarahana ohatra eo misy amin'ny QMM sy ny Ambatovia regny QMM sy ny mpitondra fanjakana ny Ambatovia sy ny mpitondra fanjakana satria tsika zoantsika olo-pirenena mahafantatra an'ireny ny fahafantarantsika an'ireny fifanarahana reny dia afatsika mahafantatra hoe are-pirenentsika malagasy le trandrahan'le olona ary zoantsika mahafantatra hoe inona sy inona avy no natao tamin'ilay redevance sy ristourne minière azontsika tamin'ilay fifanarahana zany. Anatin'ny fanavaozana ny code minier na ny lalàna mifeny fitandahana isika ankehitriny. Takina ihany koa hoy ny fiarahamonim-pirenena ny ampidirana ny mangarahara sy ny fampahafantarana ny be sy ny maro ny fifanarahana natao rehetra. Tokony aserena ao anatin'ny code minier vaovao io volet transparence et divulgation des contrats miniers io dia ty etsika androany ty ohatrany hoe karazana manifestation sy résistance civile ahafahanay mobiliser ny citoyen rehetra sy ny sympathisant ny transparence ihany koa ahafahana manao an'izay fitakiana izay zany karazana plaidoyer zany ty ataonay ty androany. Tsy ny sehatra ny arena kibon-tany ihany tafiditra anatin'ny fitakiana ihany koa ny mahakasika ny petrôla sy ny gazy ho iatrany ireto fiarahamonim-pirenena ireto. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia tsy maintsy hiakatra ny sarandalana na zotra nasionaly izany na ireo fitateram-bahoaka eto Antananarivo sy ny manodidina raha toka miakatra ny vitsotsolika raha ny fanadihadiana natao isin'ny fandiniana iarahany ireo tompony andraikitry ny fitaterana samihafa miaraka amin'ny ATT sy ny ministera fanadihana. Manatsafidy fa tsy maintsy miakatra ny sarandalana amin'ireo zotra rehetra manerana ny nosy raha toka misy ny fiakaran'ny vitsotsolika eto amin'ny firenena. Na eo aza ireo olona sedrain'ny fitaterana ankehitriny sy ny tsy maintsy isy ny fionana mivantana miaraka amin'ireo tompony andraikitry ny kooperativa sy ny ATT ary ny ministera ahafahana mandrindra ny fiakaran'ny sarandalana io. Ho ireo zotra nasionaly mivondrona etsy amin'ny tompom-piatsonana Makian-Dotapenaka manokana. Ny taona 2024 no nisy ny fiakaran'ny sarandalana ofisialy farany. Ny ezana ho tazomina io sarandalana tokana io nandritra izay fotoana izay ahafahana mandrindra ny fifamoivoizana sy ny fahafahana mivezivezy eto amintsika. Fiakarana io arakaraka fa ny tena hoe nisy tena hoe fiakarana tena hoe araka ny tokony izy zao dia tamin'ny 2024 ny tena nisy fiakarana dia taorina izay moa nisy ihany fa tsy tena hoe matotra fa izany miankina amin'ny ireo tatitra sy ireo kooperativa ary izany mieritreritra hoe tsy maintsy mbola hifandinika izy ireo andrindra an'izay mombamomba an'izay izany hoe mbola tsy misy aloha hatreto zavatra tapaka na hoe tsy maintsy homanina amin'izao fa miankina amin'ny zava-misy no ahafahan'ireo mpiatsehatra eo amin'ny seha-pitaterana rehetra mandinika an'izay azo lazaina hoe fivengeza be zay. Ankilany, nanamafy ny talepandrindra ny topi-atsonina fasankarana fa na dia tsy afaka hidivirana aza mety fiakaran'ny vidin'ny sarandalana atsoatsy, tsy tokony hisy ny fanararaotana ataon'ireo mpitatitra. Tokana ihany ny sarandalana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana.
mbola ifanarana mandritra ny fivoriam-be ihany koa io sarandalana tokana io tsy afaty antoka ampisehatra ao amin'ny fitaterana rehetra. Manentana antsika mpanjifa fa raha misy ny fiakaran'ny sarandalana dia ao ampahafantarina 5 andro mialoha zany hoe iarahan'ny mpitatitra sy ny ATT ary ny ministera piaya ny fitaterana izany fanapahan-kevitra izany. Amin'ny ankapobeny moa zany efa misy ny teknisianina indrindra fa eo anivon'ny ministera sy ny ATT efa ametrapetraka an'izay lamina izay dia izay mpitatitra koa ametraka an'izay dia ifanantona miaraka amin'izay rehefa avy eo dia eo amin'izay no andaminana azy zany. Ho an'ireo vahoaka majinika mivezivezy eto Antananarivo sy any amin'ny faritra, vesatra lehibe ny fiakaran'ny sarandalana. Andrandraina ny fandraisana andraikitra entitra manoloana izao mety fiakaran'ny vitsoloka izao. Saika vidim-piainana efa miakatra moa mbola miakatra indray vidin'ny frais sarandalana dia mafimafy amin'ny olona le izy mba hisy andraikitra fanandrify amin'izay fotsiny no raisiny fitondram-panjakana izay fanandrify amin'ny mpitondra eo. Mampiena an'ilay fiakarana ity zao zay raha vao miakatra io nefa ny zanak'anay aty no mianatra ka raha vao miakatra io tsy afaka miakatra isam-bolana satria le vidim-piainana miakatra dia tsy tratranay zany fiakarana matetika aty. Boka sempre satria na fanjakana na ino atao tsy hitako izay mahavaolana ohatrany lasa resa be fotsiny dia tsy raha miakatra vidim-piainana io ny teny vohitra zao no miakatra fa ny anay ambanivohitra na le hoe vokatra anay ary tsy miakatra dia ny aty zany miakatra ny anay miaina. Raha tsy ahivina, 2 alina ariary no sarandalana ambany indrindra amin'izao fotoana izao any amin'ny RN2. Raha toa ka manakaiky ny 2 arivo sy 5 alina ariary ny sarandalana any amin'ny RN7 ary hatramin'ny 2 hetsy ariary ny sarandalana any amin'ny RN6. Mijanona ho 500 ariary hatreto ny fitaterana eto Antananarivo sy ny manodidina. Andraisana ny toy ny fanapahan-kevitra iraisan'ireo kooperativa samihafa miaraka amin'ny ministera. Tonga eto fotoana ny dokavatra isika aorianan'izay atantsika ny grefy eny Ankatso eny eo ihany koa ny tontolon'ny asa tanana rehefa avy eo ary. Du très haut débit avec la fibre Family Bettelma. La fibre à prix léger chez vous à seulement 149 000 arrières par mois, jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Le meilleur cadeau de Pâques et le meilleur divertissement à offrir à vos proches, c'est Canal+. C'est pour nous les abonnés Canal+. Profitez de 15 jours en bonus sur tout Canal+. Pour tout réabonnement du 8 au 30 avril. Les boutiques Canal+ n'attendent plus que vous pour des fêtes de Pâques inoubliables. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika dia nitokanana omaly ny école doctorale de sciences et de la vie et de l'environnement eny anivon'ny université Antananarivo fananganana fototrafitrasa izay tsy maintsy nyrosona mahalona ny fitombon'ny mpampianatra pikaroka sy ny manao asa fikarohana eny amin'ny toerana ivy Richard.
tsy nanana toeram-pianarana manokana ho azy ny école doctorale sciences de la vie et de l'environnement teny anivon'ny université n'Antananarivo tao anatin'ny 7 taona mahery. Tsy nitsaha mitombo ankilany izany mpampianatra mpikaroka mpampianatra sy ny maro hafa nampivelatra ny asa fikarohana tiany an-toerana. Antony rosoana tamin'ny fananganana ny foto-dravitra azy. Tsy maintsy satria l'école efa goavana be, maro ny mpiambanao aminy, mpampianatra mpikaroka mpampianatra mpikaroka avy any amin'ny orinasa sy mpiara-miasa ny ivelany maro be ary ny doctorant izany hoe ny olona miofana anao spécialité doctorat amina spécialité zany mihamaro be koa dia nefa ny mampalahelo kely izy nandritra izay taona maromaro zay tsy mba manana na dia hoe birao kely raha andraisana ny olona miamprimana ny entana nefa mba nisy olona nanolotra entana ihany ny andraisana olona ny andraisana fivoriana tsy mihitsiny dia teo no toiran'ny hevitra hoe dosika no ezaka. Mpianatra manana ny master akademika mahakasika ny sciences de la vie no afaka manohy ny fianarana eny anivon'ny école doctorale sciences de la vie et de l'environnement eo anivon'ny université n'Antananarivo. Lalam-piofanana 7 no azo arahana eny an-toerana ka isan'izany ny biodiversité et santé, ny biotechnologie, ny sciences des aliments et nutrition sy ny maro hafa. Ny fanokanana ny foto-drafitrasa izay notron'ny fianakaviam-ben'ny université n'Antananarivo no tarihan'ny filohan'ny université. Nisy indray ny fitokonana izay nataon'ny mpianatra teny amin'ny université tamin'ity androany ity sapam-pampianarana maro no nitambatra ary samy L1 avokoa. Fitakiana afa-tsy-pianarana moa no antony izany. Fanadina. Raikitra indray ny fitokonana nataon'ny mpianatra eny amin'ny fampianarana ambony eny Ankatso. Teo anivon'ny sapam-pianarana psychologie, mandarin, géographie, histoire, philosophie, espagnol. Noho tsy fahazahoan'izy ireo vadim-pianarana efa-bolona sy équipement. Omaly, manomboka amin'ny 4 maraina izy ireo no niandry sy nilahatra teny Ankatso, fa tsy nisy akory no fizaran'ny tompona andraikitra ny vadim-pianarana, hoy ny fanazavan'izy ireo. Raha ny tety andro nivoaka, efa tamin'ny 12 aprily no tokony nisy trano mpianatra izany vadim-pianarana izany, saingy nisy ny université mort. Nandefa publication zareo malta anaty Facebook hoe zay rehetra mbola tsy nahazo dia tonga eo rapitso tonga aty fa mandamina dia zay ohatra hoe mbola tsy voasoratra anaty bazy dia soratana dia nefa ny tonga aty zay dia lazainy zareo fa hoe tsisy anaranay nisy namanay anankiray PSI nandramina nampidirina tao ny anarany dia tsy tao koriny izy dia tsy haina hoe nakaiza zany zay zany latsotry ny hoe tsy mpianatra ny université zany zao zay fa eto fotsiny zay ohatra ny hoe fantôme zany zay zao mitaky zay zay L1 dia teneniny zay hoe zay hono tsy mahazo manimba zavatra satria manjary voaroaka zay tompoko tsy hanimba zavatra fa androdana Itsakilany, nisy ireo sapam-pianarana hafa vitsivitsy ny sitraka izany vadim-pianarana izany ny omaly talata. Raha tokony samy azo izany avokoa ny mpianatra rehetra. Tsy fantatro hoe ireto mpianatra no tena antony mahatonga izao fizarana mitanila izao. Nefa samy mpianatra ara-dalàna sy samy mitaky ny vadim-pianarany. Ohatrany izy ireo nandritra ny fanazavana. Fazana université maro iny nanomboka tamin'ny 17 ngamba marasy dia lasa nisy an'iny dia lasa ohatry ny hoe tsy tonga lasa ohatry ny hoe tsy afaka nanao tsy afaka nahazo liste dia zany zay dia tonga indray tamin'ity dia zay rehefa salasala be osa dia tsy hoeny ary fa université maro indray dia lasa dia nefa zareo ny teny hoe makaty ihany zay ny L1 makaty dia makakanay hoe any amin'ny poste ve le vola fa hoaniny zareo sa ho amin'ilay service digitalisation misy tsy milamina sa tsy hainay intsony hoe ahoana tsy afaka ny méthode précise zay fa ny zavatra mangatanay hoe mba avoaka faran'izay aingana le izy fa ilainay le izy. Androany tokony tamin'ny 12 teo eo ny fampitaonana ny tsy fakasitrahana ireo tompon'andraikitra mahakasika ny fizarana vadim-pianarana sy ny digitalisation ireto mpianatra ka nanao fihetsiketsehana ho fitakian'izy ireo izany. Tsy mbola ampy kosa ny fiarovana sy fiantohana ny fahasalaman'ny mpiasa eny anivon'ny sehatr'asa isa tokony eto Madagasikara. Maro ny loza teraka izany ka antony ilaina fanamafisana paikady hoy ny ministera tompon'andraikitra. Ivry Roa faingo sivy tapitrisa isan-taona maneran-tany maty ny loza am-pirinasa sy ny aretina azo avy amin'ny asa. Araka ny antotanisa avy amin'ny sampandra iraisam-pirenena momba ny asa. Mandidina ny 700 tapitrisa isan-taona eo ihany koa no mitondra takaitra noho ireo antony voalaza ireo. Antony hanamafisana ny paikady ho fiarovana ny mpiasa indrindra aty amin'ny firenena mahantra toa ny Madagasikara. Ny fandrindrana io izay iaraha amin'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy.
ny sampandraraha iraisam-pirenena momba ny asa ary ny eny anivon'ny toeram-piasana. Les mandats tripartites s'engagent à promouvoir la miara manome toky ireo tokotelo mamasan'andro ireo fa anamafy ny fiarovana ny mpiasa eny anivon'ny toeram-piasana isan-tsokajiny. Ilaina ihany koa ny fanokanana vola bebe kokoa manodidina ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpiasa malagasy. Mila jerena akaiky ny fomba ahafahana manaraka ireo zo efatra lehibe tokony hositrahana ireo mpiasa ho fanatsarana izay tontolon'ny asa izay hatrany. Isan'izany ny fandrahonana sy ny herisetra amin'ny endriny maro atao amin'ny mpiasa sy ny maro hafa. en matière de sécurité et santé au travail. Ireo dingana rehetra ireo no ahafahana mametraka tsikelikely ny asa mendrika eto Madagasikara hoy ny teo anivon'ny OIT. Ankoatra ny fanarahan'ireo zo efatra lehibe tokony hositrahan'ny mpiasa, iompana betsaka amin'izay fahasalamana sy ny fiarovana amin'ny mpiasa eny anivon'ny toeram-piasan'izay ny fokonan-doha. Iraisam-pirenena momba ny asa izay atao any Genève ny 7 Mey hatramin'ny 2 Jona ho avy zao. On a 4 principes et droits fondamentaux au travail. Efatra ny zo fototra tokony hositrahan'ny mpiasa. Voalohany ny fanafoanana ny fanilitiliana amin'ny fisitrahana ny asa iray, ny fanafoanana ny asa fanandevozana, ny fanafoanana ny fampiasana zaza ary farany ny fanalalana ny zoany ireo sindika, indrindra amin'ny resaka fifandraisan-dahatra amin'ny mpampiasa. Manomboka ny volana Jona 2024 iampiray ny zo tokony feny sehatry ny asa ary tokony hositrahan'ny mpiasa ihany koa. Izany hoe ny fiarovana sy ny fiatohana ny fahasalaman'ny mpiasa. La sécurité et la santé au travail. Ho tanterahana rapitso fahavalo amin'ny 20 ny volana Aprily, etsy amin'ny gara Soarano ny fanamarinana ny andro maneran-tany ho an'ny fiarovana sy ny fiantohana ny fahasalaman'ny mpiasa eny anivon'ny toeram-piasana ho an'ny taona 2022. Ankoatra ny valandresaka iresahana mivantana ny mpiasa, tranoheva maro no hanaovana fizahana sy fitiliana ny diabeta no mamianda ny vozon'ny tranonjaza sy ny maro hafa. Isokatra manomboka rapitso kosa ny hetsika salon économique Madagascar-Japon izay karakarain'ny avy eo anivon'ny association économique Madagascar-Japon isongadana mandritra izamo ny fifampizarana sy ny fanamafisana ny fifanakalozana eo amin'ny firenena roa toto fanantena. Isan'ireo entsika entina namariana ny faha-enimpolo taona nisy ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Japon sy Madagasikara amin'ity taona ity ny hetsika Semaine de la Imaja sahan'ny Association économique Madagascar-Japon. Isokatra manomboka rahampitso ny hetsika ho an'ny eto Antananarivo ary farana ny 7 Aprily izao. Tanjona ny fampiroboroboana sy ny fampivoarana ny fifanankalozana traikefa eo amin'ny firenena roa toto amin'ny sehatry ny ara-toe-karena sy ara-kolotsaina toy ny kolotsaina ara-tsakafo izay ho aseho etsy Antaninarenina ny zoma ho avy izao. Hotely na ny restaurant koa zany mpandraraha membre ao anatina Imaja dia izany anisany nahatonga an'ilay coateur de chef zany fa indrindra koa efa azonareo tsara koa hoe misy resaka kultural ny fiainana tsy resaka hoe économique daholo le cours na financière fotsiny fa culture anankiroa no mifanenao dia culture japonais dia culture malagasy izay misy be da be ny fandraisany fantatsika fotsiny aloha dia za hoe tsika samy mihinam-bary daholo ny fomba finanantsika sakafo koa tsy ohatra ny any amin'ny tandrefana hoe misy entrée dia plat principal dia zao fa ohatra ny gasy ny finanan'ny japonais sakafo tonga dia eo daholo na fito na valo na folo dia tsika moa anypitoloha dia fito le izy tonga dia miaraka mipetraka. Tsy ahivina ido ihany Tomasina ny 5 hatramin'ny 9 ny volana Mey izao ny salon économique Madagascar-Japon. Afaka mindrambola amin'ny banky amin'ny sivy isan-jato ary azo karatra mpanao asa tanana ireo mpanao asa tanana eto Madagasikara. Io ny nambara ministra tompon'anaikitra nandritra ny fandalovana atao Nosbekaiton Andratsilavo. Manomboka misokatra tsikelikely ny sisy tany sy ny fiavian'ny mpizahatany ka mila ezaka anarina indray ny asa tanana sy ny aitao malagasy. Noho ny voka-dratsy nateraka ny Covid-19, tojo fahasairanana ireo mpanao asa tanana. Raha niaona tamin'ireo mpisehatra amin'ny asa tanana ao Nosbe, ny ministry ny asa tanana sy ny aitao nambarany fa manomboka izao afaka mindrambola amin'ny banky amin'ny tahany sivy isan-jato isitraka karatra mahampanao asa tanana, azo knapsa izay mety azona fisitrondronono sy volan-jaza ary vola raha misy loza ara-piasana ny mpanao asa tanana eto Madagasikara. Misy voandalana nandesiny ary boka tany tsipitsipiny tamin'izay teo indrindra village artisanal zegny izy karakaraigny zegny tegna navelom-bolo raha nambaran'izay zegny hoe nanambara izy mahazo mindram-bola zegny ny artisan amin'ny banky. Baka io mahazo kinapsy koa zegny artisan, mahazo formation esthétique koa
mandeha ivelany mieto zay tegna ny isan'ny mavelombolo tsy ary misy raha ohatran'izay. Atao impôt synthétique no alohan'ireo mpanao asa tanana ary isy fanomezana fiofanana amin'ny fenitra ambony sy ny kalitao ary indrindra ny fiarovana ireo asa vita malagasy. Anisan'ny lalam-barotra nijerena an'ireto mpanao asa tanana ireto ankoatran'ny fanaovana foara eto an-toerana dia misy ny salon izay ezahanay apetraka ny ivelany mba ahitan'ireo mpanao asa tanana lalam-barotra. Isy raha teo koa ny concours mba ahafahan'ireo amin'ny sisin'ny tany rehetrarehetra mba mandefa ny asa tanana izay vitany. Tsy maintsy mijoro foana izahay raha mbola asa tanana no atao no jerena satria mampiroborobo ny ekonomia, mampiroborobo ny fiainan'ny faritra sy Madagasikara. Tsy maintsy alamina sy arindra ny fahafahana manarina ny sehatr'asa ka ho asa mahavelona sy maharitra ny asa tanana sy ny haitao. Tafiditra anatin'izany ny fanomezan-danja ny vita malagasy. Lafombaovao hafa kosa indray dia tsy ampy ny tranomboky misy raha ny eto Antananarivo manokana no jerena noho ny antony maro samihafa. Anisany tsy dia manavanana intsony indrindra ho an'ireo tanora izany fanadina. Raha ny fantatra, misy ny tranomboky ombona ho an'ny Daholobe, Rajaona Simeona Rezisy ao Antsahabe. Roa taona sy tapany teo izay nisy izany araka ny fanazavana, saingy vitsy no mahalala ny fisian'io tranomboky io. Avy amin'ny famakiana boky no azahoana fahalalana sy fanabeazana raha ny fanazavana. Le tranomboky ombonana moa dia tena ho an'ny Daholobe mihitsy tsy akanavana. Misy serany izy fa tsy voatery, tsy tokony ny volako ny anakana ny olona hitrano. Ny asiko lazaina amin'io ny olona be da be miteny hoe ny gasy tsy tia boky, tsy tia mamaky boky. Ny amin'ny fiheverako azy dia le gasy satria vitsy kely loatra ny tranomboky eto dia efa tsy zatra mamaky boky. Tsy azo atao hoe any, misy nay hoe amin'ny fiainana manontolo misy amin'ny firesaserana amin'ny olona no azo be da be mampitombo fahendrena. Fa boky fanampiny dia misy ohatra hoe teknika moa ina moa tena ataonao amin'ny teknika na ny orinasa ianao mianatra azy eo am-perinasa eo na hoe mianatra asa dia amin'ny boky. Tsy aivina. Efa roa taona sy tapany teo izay no nisy ny tranomboky Rajaona Simeon Rezisy ao Antsahabe. Nisy fampalana indray ity tranomboky ity teny Ankatso androany. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia ny aiky androany tafika Ukrainiana fa tsy voatohitra ary manjaka any tsy nanana ny Rosiana amin'ny tadiny amaizana ny Rusia izay manomboka mampitsahatra ny famatsiana gazy amin'ireo firenena maro ny vondrona Eoropeana fanadina. Nanomboka ho malomaraina, tsy afaka misitraka gazy avy amin'ny Rusia intsony Pôlôna araka ny fanahian-kevitry ny Gazprom. Famatsiana gazy manodidina 10 miliara metatra toratelo izao tapaka izao. Izany hoe 500 ny filan'ny Pôlôna. Nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety, nampitony vahoaka ny Praiminisitra Polonais momba ity tranga ity. Nambarany tamin'izany fa maro ny tahiry ary mananika ny 700 izany ankehitriny. Ambava izay isan'ny maro indrindra amin'ireo firenena mivondrona ao anatin'ny Union Européenne ary fomba maro no azahoana mahazo gazy fa tsy amin'ny Rusia ihany. Nanavaon'ny fifanarahana tamin'ireo firenena Eoropeana ireo orinasa mpamokatra gazy Rosiana ary isan'ny fanavaozana anatin'izany no hoe tsy maintsy en rouble vola Rosiana no ampiasaina hividianana ireo gazy. Fanapakevitra izay notsipahany Bulgaria ary tapaka avetrany ihany koa ny famatsiana gazy amin'ity firenena ity na isan'ireo akaiky ara-pifandraisana amin'ny Moscou aza hatramin'izay. Vahaolana niraisin'ny mpitandro no izy ireo mpiankin-doha amin'ny gazy vokatry Rusia ny fanatonana ireo tompon'andraikitra hitady marimaritra iraisana sy ny fomba ahafahana manohy ny famatsiana. Manoloana ty fampiatoana ny famatsiana gazy ity, nanambara ny filon'ny komisiana eo anivon'ny vondrona Eoropeana fa efa napozina izao fanapakevitry ny firenena Rosiana ity ary efa niomana izy ireo. Eo ampitadiavana ny fomba hamaliana izao fanapakevitry ny Rosiana izao ihany koa ny vondrona Eoropeana ankehitriny ary nampanantena vahoaka ao aminy fa mirahina ireo firenena ao anatin'ny vondrona Eoropeana amin'izao zava-mitranga izao. Dia izay indray mamarina vaovao tamin'ity andro antenga hatrany nanaraka izany tsoafa tsara daholo.
Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mada.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.